Izaho dia izaho ihany ny Jehovah ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho. Dia ianareo ny vavolombeloko Jehovah ary izaho no Andriamanitra. Miara-mantsika ary namako malala amin'ity androany andro malaza ity. Nahazoana ny fahaleovantena fiandrianam-pirenena malagasy. Ary androany dia misy lohahevitra manokana ho antsika rehetra, ho an'ny malagasy rehetra, naiza misy azy avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny toan-kevitra mahomby indrindra. Zaza ny andro izay misy antsika androany. Ao amin'ny Isaia 3:1-10 sy 12. Isaia 3:1-2 sy 12 manao hoe: Zaho dia izao ihany no Jehovah ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izao. Dia ianareo ny vavolombeloko ho Jehovah ary izaho ho Andriamanitra reo. Amin'izao andron'ny fahaleovantena fahatserovana izao, mitodika amin'Andriamanitra. Hoy ny Tompo amintsika izay mpanara-dia azy: izao olona izay noforoniko ho ahy izao hanambara ny fiderana. Miantso antsika Andriamanitra androany mba hiara-miasa aminy, arariny sy mitombona ange izany fangatahana izany. Matoa misalotra ny anaran'ny Kristy isika dia manaiky hisolo-tena ny Kristy. Mba ho marina ny fanoran-tenantsika dia tsy maintsy ao anatintsika Kristy, tsy maintsy ao anatintsika Kristy. Ilay fanantenany voninahitra tsy maintsy mitovy bebe kokoa hatrany amin'ny fiainan'ny Kristy ny fiainantsika isan'andro. Tsy maintsy mitovy amin'ny fiainana isan'andro ny fiainantsika. Tsy maintsy kristianina amin'ny asa sy amin'ny fahamarinana isika. Ireo izay tena kristianina marina no arabain'ny Kristy tonga soa any amin'ilay lapan'ny lanitra. Ny fiainan'izy ireo izay mitolona ho kristianina kanefa tsy mihay naraka ny fiainan'ny Kristy dia manala baraka fivavahana. Ny fiainana izay mitolona ho kristianina nefa tsy manaraka ny fiainan'ny Kristy, mavesatra be dia izao manala baraka fivavahana. Mamenatra izany ary indraindray tratra amin'izany isika. Manana tombam-bidy eo mason'Andriamanitra ianao. Misy valeur eo mason'Andriamanitra ianao. Hoy izy Andriamanitra hoe: mpiara-miasa amiko ianao, zanako ianao, tiako ianao. Famaranana ary dia izao. Ho famaranana amin'ity fotoana mamy iarahantsika ity. Ny kristianina marina sy maty eo tia no toa-kevitra ambony sy mahomby tsara indrindra eo amin'ny Baiboly. Izany olona izany no tena solo-tenan'ny Kristy eto ambonin'ny tany. Ny fiainany dia pirofo mandresy lahatra. Ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra miasa ao anatiny, ary rehefa manana ny fahamarinan'ny Kristy eo amin'ny fiainany isan'andro izany olona izany, dia hiova fo ny mpanota ary fandresena maro dia maro no azo amin'ny ady atao amin'ny fahavalo. Toan-kevitra mahomby indrindra dia inona izany? Manana ny toetra ny Kristy. Ho tanteraka aminao izany, ho tanteraka amiko, tanteraka amintsika rehetra andeha hivavaka isika. Jesosy tomponay, misaotra anao izahay noho ny fitiavana mahavonjy, misaotra anao noho ny famondram-ponao. Ianao na ny miafatra mavesa-danja anay. Anahaka ny toetranao izay Jesosy eo, omeo hery mba ho kristianina marina eo amin'ny fiainana isan'andro, andavanandro. Tahio ny firenenay, tahio ny tompon'andraikitra rehetra, ary tahio ny malagasy rehetra, naiza. Omeo anay ny fanahy endry, ny fifankatiavana, mba hahafahanay maneho ny sitraponao amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.